Zavatra roa no ampianariko anao amin'ity vidéo ity. Ny voalohany fomba fitelechargena ny loop ao amin'ny internet, ny faharoa ny fomba fikréena drum loop ao amin'ny FL Studio. Manasanao ary hijery ny vidéo antsika jusqu'à farany. Salama olo jiaby, mbola Dadakelo producer right here. Marobe anareo mandefa MP amina mangataka drum kit, mangataka drum loop ary tegna ankamaroany mangataka drum loop. Mety marobe ny antony mahatonga an'izay. Possible hoe mbola tsy mahafantatra ny fomba fakana loop amin'ny internet. Possible koa hoe tsisy internet na tsisy cyber mihitsy fa mipetraka an-tany lavitra be de sahiragna, na koa hoe célibat angamba ery zalahy de mangataka loop atao miredredy. Fa alohany izarako aminao ny fomba fitelechargena loop amin'ny internet. Manasanao zay s'abonner amin'ny pagentsika raha mbola tsy abonné ato. De raha sendra mba mandalondalo amin'ny YouTube mijery vidéo de mba tapeo agny tuto FL Studio Gasy de misaboneva fa misy raha tsara agny efa marobe ny tuto makasika FL Studio agny amin'ny chaîne YouTube ntsika. Ny gratosintsika niany guys dia loop afrobeat anaky be zao. Fa izao kosa toy ny mahazatra jereo hatramin'ny farany vidéo fa mipoitra amin'ny fotoana tsy ampoizinao eo amin'ny écran eo ny mot de passe mama an'ilay fichier misy andreo loop anaky ireo. Tsy ankandrela risika fa ndeha iroso amin'ilay raha manga. Amin'ny YouTube aloha de tapenao amin'ny barre de recherche afrobeat loop free download ohatra de misy résultat maro be fa tsika aka exemple anankiray fotsiny. Aiza re zany ndasy hoe ty anankiray ty ohatra ohatran'le tsy tadiavintsika ohatran'ny mélodie ndray izy zany. Aleo ifidy hafatsika ity ambany ity ve ay mbola le teo ihany io ambany io zay. Voilà, c'est les vidéos de ato amin'ny description ato matetika metrahan'ny zalahy lien de téléchargement io download link io lasa fa amin'io matetika misy zavatra angatahany zalahy ohatra hoe misabonné amin'ny chaîne ny zalahy zao ty subscribe on YouTube kitiako ohatr'izay zao ty de zay vao mivay io lien io rehefa abonné amin'ny chaîne ny zalahy. Aleo tonga de fa abonnéko tout de iverenako amizay io fa nisokatra de unlock amizay kitiako. Voilà, tonga de ato amin'ny drive atsika mi-télécharge fotsiny ataoko mandeha miditra eto et télécharger quand même cliqueko de iny mandeha ny téléchargement ntsika guys. Ohatrohatran'igny igny zany principe akanao zavatra amin'ny YouTube surtout loop. Anomboka i-créer ny loopntsika amizay tsika efa hitantsika fa misokatra ny FL Studio efa paripariny drum kit rehetrarehetra de toy nambarako tamin'ny voalohany tarifa afrobeat no genre andeha anaovantsika exemple ny création na loop. De voalohany raha ataoko aloha ny BPM za ngala 107 BPM de reto par défaut reto sélectionneko alt supra. Lasa zareo mandeha magnano vacances kely anareo zalahy yes. Anomboka amin'ny zavatra basique be za de aka rims
ty mety amina tsara, petrako eto. Igny ihany no kopieko jusqu'amin'ny 5e barre agny. Yes, fa ato ny swing tonga de fa ataoko eto amin'ny 20%. Amizay misy groove tsara ilay création-ko rehefa avy eo. Mampisy groove zany iny swing iny. Faharoa magnaraka zay za tonga de fa agnisy loop na shaker. Tsika zany créer loop de mampiasa loop efa mi-existe. Mila fetsy quoi. Existe. Io zao mbola tsy miady amin'ny temps io satria tsy mipaka jusqu'amin'ny 3 io fa manana choix maromaro antsika ampiady temps aminazy. Soit ny stretch mode ty no activentsika de akisaka atsika jusqu'à eo amin'ny ohatran'izao. Ny activeko aloha ty non ty amizay tsy limité ny fanakisako anazy satria raha ataontsika 1/4 io limité tonga de mandeha par ligne le izy. Fa raha ataontsika non le izy na nelanelany eo vitany tsara ohatr'izay. Iny ny choix voalohany mampiady amin'ny temps. Ny faharoa alantsika aloha ty. Ny faharoa miditra eto anao amin'ity wave forme kely ty de mandeha amin'ny fit to tempo. De matetika ny namo ataoko 75 to 150 io tonga de fa mipetaka tsara zay de alefako amizay fa ataoko ambanimbany. Fa ito mbola tsy mahafapo tsara ny son an'ilay rims fa andeha hitady snare mba hafahafa quelque part agny za. Raha soratambatra ty kopieko fotsiny mandeha eto sélectionneko de CTRL C, CTRL V eto mba. Tsy tiako iny. Ty ohatrany tiako mety amperahana ve sa tsy mety. Zay vao tiako le izy. De aka isafidy percussion quelque part agny etsika. Eto za fa misy percussion agnatin'ny eritreritiko. Tsy de percussion loatra izy fa ohatran'ny feo kely mananiany ty. Tady saosina perky quelque part agny koa tsika. Snare tsony perky.
ty ohatrany tiako. Iny foana no kopieko jusqu'à 5e barre. Tiako tsara ataoko ohatran'le nipendevako anazy teo ny zoevako. Fa somary akisako kely. Tsara be ty fa ataontsika somary ambanimbany fotsiny ny volume. Ataontsika misesy le izy fa mampisy groove tsara mihitsy. Ty ataontsika any mitsenatsena amin'ny farany any. Ijery drum kit hafa mihitsy mbola ampiko sauce ihany io perka. Ny tsisy tiako any
eo andeha eto amin'ny Yongoji ato. Zany zao fa tiako be. Fa iny izy somary manaraka temps loatra fa somary asiantsika misy retard kely. Cocheko ty non ty amizay za libre tsara manakisaka anazy. Tonga de paneko asiko panina eto gauche droite kely de copientsika tout au long de la route. Voilà. Tsara be. Contre-temps kely afaramparany ery. Ty mbola ataontsika valiny. Bon, reny aloha no anaovako anazy, reny lopintsika androany de mixentsika vetivety izy, mixentsika vite fait, balancentsika fa sélectionneko aloha izy rehetra de ampidirintsika ato amin'ny piste ato, clic droite, channel routing, ty le ambany ty de zay. Lokoko tsara, change color, ataoko ohatran'izao. Dioviko anankiray mandeha. Ty mbola tsy ao anatin'ny pistentsika fa ampidirintsika amin'ny tabataba. Dioviko amin'ny alalan'ny EQ aloha izy, ataoko madio tsara. Atone zany e, nahazo milavaka tsy tokony hidirana indray. Ino basse be ambany ty alako fa ataontsika manomboka eo amin'ny low mid fa tsy ataontsika mahia kely loatra. De tonga de efa asiko transient processeur. Anisan'ny manadio azy koa.
vita ny panoramique kely sy ny resaka fagnadiovana regny perkintsika regny fa hiditra amin'ny étape magnaraka asika ampisy an'le tegna ino ma zany tegna ampipehaka anazy karakory ampatsiro tsara anazy ampisy hafanagna tsara anazy de tonga defa alefako atao master ato alako aloha ty limiteur ty alefako atao master ato ny TR bus compression ty bus compresseur ty de alaiko ny effet ny VST bus compresseur fa pitiriko any amin'ny piste master satria tsika tsisy piste maro afa-tsy reo de maka ny preset drum bus za eno tsara ny différence n'le misy effet sy le tsisy effet alefako aloha izy tsisy effet de misy effet amizay de manarakaraka an'izay asiko reverb kely ato amin'ny CSR room mbola TR5 ihany ato amin'ny preset insert ato amin'ny insert de smooth drum room fa ny mix fotsiny ataoko farany zay ambany fa io manana choix ianao na tsy anisy reverb na tsy anisy an'iny reverb iny fa tsy voatery fa za manokana aloha aleo tsy asiko an'iny fa juste hoe te izara aminao fotsiny ny possibilité anananao rehefa manao an'ity zavatra de amaranako anazy asiko limiteur ihany aho tsy asinsika limiteur ny amaranako anazy dia asiko manarakaraka asinsika compresseur kely ao satria mbola tsisy ny compresseko mihitsy reny zavatra reny aiza mo iny compresseur SSL comp stereo ty SSL comp stereo voilà ataoko auto ty release ty de isomasoma activeko ty analogue ty mba azo afanana tsara maramparana anazy mbola asinsika hafanana hafa ndray izy karazany hafa ampiko an'ity Oxford inflator native ty de io no amaranantsika ny amaranantsika n'ilay traitement ny busintsika fa anohatra anao exportation tsika reveo de anokatra projet hafa somary elaela izy ty ry havana malala ao amin'ny tompo de ito anararotako hoe inona marina moa tegna ilagna ny loupe ilainao ny loupe satria raha ohatra anao hoe tsy ampy inspiraka nefa ny client tsy andry anao hoe ho avy ny inspiraka anao de rehefa misy fotoana mamorona loupe ho anao eto za mi-insiste hoe mamorona loupe ho anao
amizay ialana amin'ireny mitovitovy lopy mitovitovy mandeha amina morceau malaza reny. Marobe neniko mampiasa lopy mitovitovy mba ialana amizay mba hisy personnalité zany création-nao de mamorona lopy anao rehefa misy fotoana de sauvegarder tsara, ataovy tsara place tsara, omeo hafanana tsara. Bon, tiany sisa farany. Exportensika vetivety iny. Exportensika natao contrôle A izy teo iny de mandeha atao file export wave file de atao koa iza leo ataoko eo amin'ny bureau aloha Afrobeat loop 107 bpm. Igny mamaragna ny vidéo-ntsika guys ka misaotra betsaka mino za fa nandray raha maro anao tagnatin'izigny, mino za fa maro be ny zavatra hainao tagnatin'igny vidéo fohifohy kely igny. De ho anareo zay liagna te ho lasa beatmaker na te hahay création instrumentale amin'ny ordinateur amina FL Studio de fa disponible une formation guide pour les débutants ho an'izay te ho lasa beatmaker. Raha te fantatra ny détail mahakasika an'io formation io anao ao amin'ny lien de description ao ambany ao ny lien mitondra mankagny amin'ny vidéo Facebook magnazava aminao ny antsiprian'ilay formation. Mino za fa formation. Magnameno rendez-vous amin'ny magnaraka koa guys. Ciao.